fiandray ny mpitandrina ranjakavola iraha ny tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao volana faraky volana desambra iarahantsika mianatra ny loha hevitra hoe manantena ny fiavian'ny tompo ny mino ary izaho avy amin'ny finoko avy amin'ny fahatakarako ny soratra masina manova lohateny hoe ho antsika amin'ity volana desambra ity hoe miandry ny fiavian'ny tompo ny mino fiavian'ny tompo tamin'ny andro krismasy ho amin'ny andro krismasy efa tanteraka izany ady veto tompontsika n'io dia maneo zany finotsika fa efa tonga tamin'ny andro krismasy jeso nisy tokoa ny tsy finoan'ny olona tamin'izany fotoana raha tany lazany mpaminany hoe malaza be ny isaia toko fahasivy ny isaia toko fahafito fa hiteraka zazalahy ny virjiny ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela raha nylazany zany ny olona tamin'izany fotoana mety ho nanondromolotra ny mpaminany enoy e zany aizako izy virjiny teraka eo tonga izany tamin'ny fotoany vavolombelony zany tantarany fadimy teraka Jesoa tamin'ny alalan'ny virjiny iza moa zany Maria lay ankizy vavin'ny tompo lay renin'Andriamanitra efa tanteraka zay fiavian'ny tompo voalohany izay fiavian'ny tompo ihany koa lay ambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 any amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 fa ho avy eny amin'ny raha ho laotra ny tompo Zakaria toko 4:10 raha teo fiaviany indray le retour de Jésus-Christ le fiavian'ny tompo indray tahaka ny mety ny salasalan'ny olona mety nandradian'ny olona ny mpaminany azy tamin'ny andro nanambarany hoe ho avy amin'ny alalan'ny virjiny zay zanak'Andriamanitra zay tahaka izany koa andrabian'ny olona antsika amin'izao fotoana milaza aminy fa ho avy ny tompo tahaka ny nandraisantsika ny fiavian'ny tompo tamin'ny krismasy tahaka ny inotsika ny fahataterany zany tamin'ny krismasy no finotsika koa mpambola ho avy indray izy tsy misy fisalasalana ao amin'ny ao miandro zany fahatongavan'ny tompo zany sika fa fiavian'ny tompo ihany koa vakino gazettsika zay nataoko fanoloranao edito fiavian'ny tompo ihany koa rehefa mifarana ny fiainanao eto ianao tsika tsirairay piana ny bouton any amin'ny tompo any mody anao fiavian'ny tompo aminao atreo tsinona ny fahatapa-kevitra ao azonao amboarina sy tefe vitatreo ny anao ahafahanao mifidy hoe za ho any aminay ilany aka atsinanana sa ilany andrefana tamin'ilay mivakiny le rendrano bibotana jorotana lazay ny Zakaria toko 4:10 tamin'ny Diema teo io manko ny ten'Andriamanitra no loharano lazainy ka raha hoany amin'izay manohitra azy ianao sa hoany amin'izay manaiky azy dia manohitra ianao mety ny any an-dranomasina faty any manaiky azy ianao dia mahazo le rano velona Zakaria toko 4:10 mijanona treo amin'ny alanao eto zay safidy zay tsy misy safidy afaka ataonao intsony aoriny zay ianao tenanao a tsy misy
ndao iverenana kely ny lioka toko fahenina ambin'ny folo fa somary sarotra amitsika zany lafin-draharaha voalazan'ny soratra masina aorinony ny alana teto zany. lioka toko fa enina ambin'ny folo avy be ny andiny fahenina amin'ny roapolo nde hovakina fa tsy hovakina manontolo satria azo tokony hovakina hatrany andiny fa simbin'ny folo io fa fitsiniko aminareo rehefa avy eo fa ny andiny fahenina amin'ny roapolo no nde hovakina. Ary amin'izany rehetra zany misy tevana lehibe manelanelana atsika mba tsy ho afamita makeny aminareo zay te hialy aty ary tsy ho afamita makeny aminay zay eny. io ihany nybakiko fa azonareo vakina tsara izy io zany a tantaran'ny olo anankiroa le sokajy leo eto amin'izao tontolo zao a sokajy normal. Le sokajy normal misy ireo ataony hoe manan-karena ary misy ataon'ireo hoe tsy manan-karena. de le nanan-karena nanara-pofatratra tamin'ny fahafinaretana teto amin'izao tany zao fa nary be ny olona napetraka atao mba vahadiny mba hitsipy mba hangataka zay tsipona avy amin'ny latabatry ny mpanan-karena zany tsy nomeny fa ny alika no tonga mba nylelaka ny ferin'io olona tsy manan-karena napetraka atao mba vahadiny io. aokazava ny resaka hoy ry zareo zay fa na manan-karena ianao na tsy manan-karena samy hialy eto avokoa. Tsisy zany hoe satria manan-karena dia mahazo mijanona eto ela be eto anao fa tsy maintsy mialy eto dia samy tonga le fotoana tonga fotoana na hafatesan'ilay tsy manan-karena meny anarana izy io ao lay sakaizan'Andriamanitra Lazarosy dia nentin'ny anjely nakany amin'ny Abrahama tsy voamarika akory any nandevenana azy tsy nalaza zany fandevenana tsy misy pompe funèbre zany tao fa ny nalaza be dia hoe nentin'ny anjely nakany atratrany Abrahama izy. Izy moa zany Abrahama rain'ny miny zany hoe makany amin'ny toeran'ny miny zay miny ala tety zany a any miakompagnian'ny Abrahama any dolo fa maty lay mpanan-karena dia nalevina fa ki tsara ny tantara voamalika tsara ny zany a ny fandevenana azy oay inavy reny le fandevenana anao mahalaza be reny misy ino le tomobile le maintimainty be rokony zany corbiara ngamba zany mety limousine mihitsy ny corbiarany dia mety misy mozika be mihitsy mitsofona teo a tolorana maroboninahitra malaza be ny fandevenana azy ary rehefa nandenandevina saika tsy tapitra ny cortège lasa zany atao pompe une grande pompe funèbre lay mpanan-karena saingy miala tety satria izy teto nanara-po tamin'ny fahafinaretana tsy nirarana izy na izy zay zany maneho an'ilay tsy finony lay tsy fankatoavany lay tsy fitiavany an'Andriamanitra lay tsy firarahiny olona zay vo miala teto tsy akiandriandry tsisy escale tonga dia tany amin'ny afo mirehitra mandrakizay ka nidradradratra tao niantsoantso tao i Abrahama raiko zany olona mpakao am-piangonana izy io a izy milaza ny Abrahama ho rainy io zanaka pino zany izy io a fa izy tsy nirarany afo
mba irao Lazarosy hanoboka ny ratsan-tanany amin'ny rano mba isy mitete hahay avany analany hamaizana atao amin'ny lela quato fafadiranova natao anatin'ny lela quato ao une goutte d'eau no angatana avy amin'ny tanany Lazarosy. Izy zany tao tanàna tao tamin'ny fotoany nangatana zay malatsaka avy amin'ny latabatra omena Lazarosy nanome sa tsy nanome? Tsy nanome. Zao izy any fadiranova no anatin'io lela io mangataka goutte d'eau avy amin'ny Lazarosy mba hatsoboky Lazarosy amin'ny rano dia une goutte fa tsy misy zay eny aminareo hoy Lazarosy tsy afaka mita makaty aminay, zay ety aminay tsy afaka mita makeny aminareo intsony après la mort. Io le fiaviana fanotelo lazaiko teo ka eto ianao zao mbola eto sika zao mbola tsisy lasana dia misafidy mampotra misafidy tsika mba ho isan'izay mangato, isan'izay tia an'Andriamanitra, isan'izay vahoaka an'Andriamanitra. Andro fifidianana zao dia azo atao tsara ny mampianatra ny fifidianana amin'izany hoe zay tianao, zay verinao hitanao fiainana avec analyse tout entière fa tsy manao rapadango zay mahay miteniteny ny fotsiny iny ianao fa manaovy ianao ny analyzenao. Iza ty olona fidiko tia ahoanany amin'ny olona io, izy ataony ao aminy eo fa fantatrao fa zany tonga eto Madagasikara zany tsy izy reriny io fa misy olona ao an-damosiny eo, misy miteny vazaha, misy miteny gasy ao an-damosiny eo. Okazay dia ianao zany mbola eto miandry an'ilay fiaviany tray fa ny teliny ho anao ho antsika tsirairay samy manana ny datiny io. Miandry reo ray aman-drentsika efa lasa efa tonga ny azy efa any amin'ny atratran'ny Abrahama izy raha natahirin'ny finoany teto ilay azakazaka nataony apôstôly Paoly efa nafateraka ny fiasakazako aho, efa nitahirin'ny finoana aho. Dia iny any atratran'ny Abrahama ianao miaraka amin'ny Abrahama, miaraka amin'iny rehetra fantatrao zany hoe miaraka amin'ny Abrahama zany any amin'Andriamanitra zany. Fa mitandreny ianao hoe tompo fa anao misy hamitaka anao fa maro avy amin'ny anarana ilaza hoe zaho no Kristy tray sa koa zany nasara izy zao tena zao ilaza azy hoe izy no Kristy asa africain izy dia un chrétien, le Christ africain. Izy zany mety africain miteny, izy zany mety hoe Kristy anga Kristy nga njika volotra io zany mieritseritra am'izany reo amseho izy misy amitaka anareo ilaza hoe zany Kristy. Izy taminany sandoka isandoka any anarako i Jesosy aza manaraka azy fa tsy maintsy ho avy zany, tsy maintsy ho avy zany, tsy hoe azonao ialana, tsy hoe azo ahena, tsy maintsy ho avy zany. Ianao mitandrema ny filazan'ny Baiboly dia miambena ianao any. Misy raha-panambadiana zay karakaraina efa vita le izy dia azo tantaraina manontany reo zanako onao paster navy amin'ny fikonana avy fikonana io dia azo atao vavombela ny olona dia za matsy azy hoe reto sy rety ihany tsy tafiditra ty amintsika ty fa iretiretireta tafiditra ihany rery karazam-pivavana be lehibe zany tany isa zany retiretireta tandremo sahirana eny nareo efa nahitany zany ataty avy tany amin'ny fiangonana afatany izy hanao vavolombelona ty am-piangonana satria zareo tsy miditra mireto trano natao ny tanan'Andriamanitra reto
dia efa vombelana le mariazy izy io dia niandro tao tokotany tao izy izy efa vombelana vita dao ny fanokavahana rehetra satria zay ny atsika efa vita hatramin'ny tsodrano zay vao manao soni dia nanao soni dao ny vavombelona 1 2 3 fa izy dia 4e vavombelona tatsy tokotany tatsy nanao soni satria tsy miditra fiangonana natao tanan'Andriamanitra tahaka izao izy fantatra reo zany karazan'olona zany any fiomanana efa hitenenana ny ray aman-dreny zao le vavombelona dia efa nisaina io efa tonganareo ilazako azy fa tsy androany satria tsy miconcerné anareo izy androany fa zareo re tsy miconcerné efa lesaky zahay dia reny fiangonana sasany reny ary betsaka izy eto an-tanàna raha isaina no atao hoe fiangonana mipoitra viana zany ny antony nanova ko zaho nanova lay anaran'ilay sehatra anankiray natsangatsika farana hoe sekolony mpaminany izy tany ampananganana azy sao dia misy fidiran-dozo eny zany ako ilaza hoe vita le fianarany teo sekoly dia hoe mpaminany aho dia ilaza vity akaty fotsy nivoaka tao katy fotsy mpaminany ranony zavadoza azafady najaniko ainga mbola tsy namoaka promission nandray ary tsika tonga dia najaniko atao hoe sekolony mission olona andeha anao mission zany ilaina misy taratasy maniraka mitsy vo mandeha fa tsy hoe ilazalaza tena any ambadika any izy hoe za mpaminany navoaka ndrasaka vola tao katy fotsy habetsaka ny mpaminany samboka ho avy eo ary efa betsaka izy miteniteny any nangina ho azy le masera tetsy anamina tetsy dia niverina fitany an-danitra ambola misy miteny any aza manaraka azy anareo hoy ny tombo ina dika zany aza manaraka azy mitoera io misy anao io aza manaraka azy eto zany zao a itenenana hoe za mpaminany dia aza manaraka azy dia mandeha zany ataoko zay samineto fa tsy manaraka azy fa be bebe vomalinomaly efa avy nandehandeha tany nanao lasasy tetezina daholo io karazana olona miteny Andriamanitra rehetra dia zao nataoko lay olona avy nitety tanàna io hitanao nga anaka fa misy Andriamanitra atao gady fotsy mafimafy zay teny zay nefa niteteziny tao rehetrarehetra io ary tsisy zay zavatra tsy ndazay io tenana leo ny fiangonana le sao tonga ndraiky izy lasa pasteritsika fiangonatsika gavitsika zany mahatonga tsika tsy miantso aty hoe fiangonana tsika fiangonana izy aty any Jesosy Kristy io novidiny tamin'ny rano io izy ny manadio an'io izy ny miaro an'io izy ny mampijoro an'io aza manaraka azy tadidio i placenao io eo zany placenao rehefa ho avy ny tompo eo ianao niraisany aza mianaraka azy tsy miala eo zany ianao raha izy re pastera mbe anjaitra coussin apetaketaka siko anarany eo efa isy an'izany teto tanàna teto tanàna nisy an'izany nandeha tompeny tamina fiangonana anankiray a misy coussin zay io fa misy anarana mihitsy tsy azo ipetrany fa misy anarana fiangonana eto tanàna eto zany ny ramatoy ny tanifa nahitana zany ino ty coussin ranony io tsy azo ipetrany mikapo tonga mivavaka izy a occupé place tsy tonga mivavaka izy a tsy misy mipetraka eo
fa mipetra ioka ianao ka tonga somatsara izy ho avy ny krismasy zao efa manombotomboka krismasy mafanafana hitako sahirana sasany efa tatoerana trany atokotany izy ohatra mitady zay hita toerana ho avy ny krismasy ametrao poketra nge eny ametrao lamba nge eny oentinay mody reny aza manao déclaration de perte fa efa any aminay le izy tongava any an-trano maka azy mitandrema ianao aza manaraka azy fa ireto ny famantarana iseho ho fahalalanao fa ho avy zany andro zany fa tsy maintsy tonga io azafady atoko tsy zany milaza fa ny soratra masina ary tsy zany te mpianatra zany fa ny tompo maniry atsy maintsy hiteny ilaza zay lazay ny tompo aeto hoe isy firenena hitsangana mely firenena un état contre un autre nous en avons vu un et en particulier à Madagascar il y en a un vous êtes en télévision ça fait de notre candidat est un candidat capable il a toutes les valeurs kakabia hay viny ny olona miteny ohatran'izany malagasy izy nefa mioa mena sofo lazay fa notre candidat ny mena sofona zany olona io zavita tamin'ny télé zany sahiratsaina mitsy am'jery hoe Andriamanitro anomana autorité ny atia izy firenena mely firenena tiany fireneko Madagascar malagasy de tsy misy firenena anakiray miteny notre candidat mamely le firenena anakiray zany mamely ny fireneko efa manomboka ny farany izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana indray gouvernement contre un autre wow mandehibe mihitsy zao ny tractation rehetra mba hafana mahazo efa niela izy iny efa niela izy fa zao mieritreritry misy lalana alena izy misy tractation mandehibe mihitsy zao ary za efa mba nahazo fotoamana anakiray pastera raha somatsara eo aby anokatra ministère du culte isika ka rehefa nijerenay teto tanàna vous êtes le ministre tsikitsikiko be izy nahitan'iny zany izy de nihevitra hoe tena tonga de ok zany fa tsy fanany zany ranjaka vola zany je suis déjà ministre et ministre de Jésus-Christ ministre de l'évangile ary efa mataona anay zay any ministre fa tsy fantatry olona io fa zao zy vo mieritrehitra ianao promotion anao ne vous êtes le ministre novaliko somatsara mais ma place de ministre de l'évangile me suffit largement ka tsy miditra intsony aho any amin'ny gouvernement anareo gavement anareo io the government tsy mitsy ny anarany amin'ny teny anglisy tsy eny zany grand groupe zay the government tena hoe gavement mihitsy tsy iny anarany makararikiny io fa mana raha makeny ianao nana gavement any tension
hamety fanjakana dia io izy leninao io fampilazalaza raha vo menao micro maty azonao ianna ohatran'izao ohatran'izao misy tsy nahita ny sasany mifamono mifampiteny ratsy nefa misy soratra zao natao tary amin'ny latabatra tary hoe tsy mahazo miteny azao tsy mahazo manao azao tsy miavona fotsiny iny sy taratasy miavona teto Madagasikara teto efa fisy tsy miavo fotsiny rangava tsisy dikany iny dia atao ihany izy fanjakana mety fanjakana mitandreny anao anaka tandreny anao fa ho tadiaviny olona vidina bongady ny tanindrazanao misy anankiray zay miteny tamin'izy ireo nanonanonareo hoe zao fantatray fa somary kelikely vola lisany amin'ity raha ty misy 10 miliara ty dia zao rehefa lany lara dia omeo anay ny ministera minina inona moa ny ao mininao hoe minina ko dia izy le anankiray hoe oka ihany ka oka ihany ka tazomy 10 miliara anao avitaiza ty 10 miliara misy malagasy manana 10 miliara nefa zara ty mitady 20 tsy mahita zay mba omeny olona eny tsy ponina anaovan-draharaha ny tompo izy mikirakira matoa afaka manome 10 miliara zany nge manana plus de 10 miliara 20, 50, 100 miliara matoa mafotifotsiny hoe indra ka 10 miliara ohatriny hoe anginy rano hoe ariary folo manana be de be izy zany avitaiza ok'izay mitandreny anao anaka fa tsy maintsy mitonga zany rehetra zany fa vao fiandohan'ny fanaintaina mpiterahany zany io ny tompo ce n'est que le commencement ary noho fienan'ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra dia mbola ho betsaka ny zavatozy atao mieny ary mahita zany ianao miorokoditra mahita an'ireny ho avy ny tompo efa tonga izy tamin'ny krismasy ho avy ny ray izy aminao lanitra ary mety ho avy izy ianao tsy fantatra raha alina na raha afaka pitso fa ianao no mana tsara ny ambena fatratra ataovy tafatoetra tsara ny tompo ny fononao tsy mivenatsy tsy mironaroa fa mitoetra matoky an'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro dia avianao ho avy zay ho avy hoe fa zaho efa vonona manana ny tompoko aho tsy azo izy aniza fitahina amin'izany aho ny ambena ary anaka amen